La 4G Batelma vous présente Nivavo. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchano ni Fampalalambavo. Totosan'ny maraina teo teny amin'ny lapananosi kely ny famindrapa-efana teo amin'ny filohan'ny anteny merandoolona teo aloha sy ny vaovao. Tokony anaradalàna hatrany ny olona ho ny filoha teo aloha indrindra ireo mpanao politika. Nanamafy kosa ny filoha vaovao fa hijery sy hay ny vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana. Miampy enina indray ireo fantatra fa nanomoniainy teto Madagasikara vokatry ny Covid-19 tato anatin'ny herinandro. Tafakatra 2,700 ireo tranga vaovao raha toa ka 1,300 ireo sitrana soamantsara raha nitatitra omaly. Ny tanan-dehibe rehetra eto Madagasikara no ezahana ovatsiana voalohany vary 7,000 taonina nafaran'ny fitondram-panjakana. Eny anivon'ny tsena isam-pokotany no hamarotana izany raha eto Antananarivo manokana. Nitokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny BMA Shanex ao isotry rehefa navaozana sy noatsaraina izany. Vola mitetina 5,000 euro tamin'ny alalan'ny tetikasa micro-projet no nanampian'ny masivoan'ny Allemagne ny commune Antananarivo renivohitra ahafahana natateraka ny asa. Maresaka iraisam-pirenena fitsikitsihana goavana nataon'ny vahoaka tany Pays-Bas noho ny famerenan'ny mpitondra ny couvre-feu noho ny firongatry ny Covid-19 raikitra ny fifandonana teo amin'ny mponina sy ireo mpitandro ny filaminana. Ny ateten'ireo vetra. Finaritra tompoko lasy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia totosan'ny maraina teo teny amin'ny lapananosi kely ny famindrapa-efana teo amin'ny filohan'ny anteny merandoolona teo aloha sy vaovao. Tokony anaran-dalàna hatrany ny olona ho ny filoha teo aloha indrindra ireo mpanao politika ka eto Andriatsilava. No tanterana ny maraina teo teto Anosy ny famindrapa-efana teo amin'ny filohan'ny anteny merandoolona teo aloha Rivo Rakotovao sy ny filohan'ny anteny merandoolona vaovao Razafimahefa Hermanana. Zao no famindrapa-efana ara-pomba demokratika dia sika rehetra iaraka hitehaka mifankahirezana sy mifankasitrana fihetsikezana. Mafy ny nainana nandritra ny roa taona farany hoy ny filohan'ny anteny merandoolona teo aloha nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony. Na izany azy nanafatra ity farany fa tsy maintsy ary tokony anaradalàna ny loholona indrindra ny mpanao politika. Raha voantsika mpanao politika no manao zavatsy anaradalàna dia mieza no vahoaka isika. Satria androany ianao manam-pahefana. Fa raha pitso azo androany mivoaka eto tsy misy tsony no fahefako. Veroneny amin'ny vahoaka. Tokony hitraky ianao. Masamby jery ny fiarahamonina ianao satria miezaka tao anatin'izay mba anaradalàna. Anatin'ny fahefana. Teny fisaorana sy firarin-tsony natolotry ny filohan'ny anteny merandoolona vaovao ny filoha teo aloha. Nampanantena ihany koa ny filoha vaovao fa hijery sy hiahy ireo vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana. Mahazo matoky nareo eny amin'ny vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana fa hiahy anareo tokoa izahay loholona ary ianao ny fitsidira eny fotony matetika dia matetika izahay 20 mianadalo olona ary manampy anay ny mpanolotsaina maro be izay hiparitaka manerana ny nosy hifanerasera sy hiainy hijery ny olana eny aminareo ary hitady ny vahaolana. Hitatsika tokoa zao fa miandry atsika ny asa eny fotony ary zay no tena himasoana amin'izao fotoana zao. Taoriny ny famindrapa-efana sy ny fandraisam-pitenenana samihafa naterina teny amin'ny varavarana araka nefa fanao hatr'izay ny filohan'ny andrim-panjakana teo aloha.
amin'izany any amin'ny sena eny ihany isika dia vonina amin'ny mety ho fiovana ahafahana mametraka ny politika ny fitsitsiana ny loholon'ny Madagasikara ho ny filohany ity androm-panjakana ity androany ho jerena akaiky ary atao lahara-pahamehana ny vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana gaeton Andriatsilavatra. Ny lalàna momba ny toka gasy, ny statut d'opposition, ny pôle anticorruption, ny ordre des géomètres experts ary ny construction des documents fonciers et topographiques, ireo no miandry ny loholon'ny Madagasikara amin'ny fivoriana manaraka. Misy ihany koa ny tolo-dalàna avy amin'ireo loholona teo aloha izay misy 7. Ny loi organique nanova ny loi organique 2024 tsipika aotraotra enina. Ny proposition de loi misy 4 momba ny îles éparses sy ny olona manana fahasembanana. Eo amin'ny asa mampanara-maso sy mpanolotsaina ny gouvernemanta ny loholona, misy ny résolution navoaka mikasika ny éducation civique, politique et citoyenne. Ankoatr'izay, misy résolution misa 4 mikasika ny commission d'enquête momba ny Covid-19, ny liste doublon, ny importation d'armes ary ny momba ireo gadran'ny tsokan'ny fonja atao farafangana. Ho jerena miandalana avokoa ireo, hoy ny filohan'ny anteny Merandoholona vaovao. Ambarako retany rendanitreto fa ny antsika aloha zao tsy any amin'ny enquête parlementaire no diazakazahana fa ny fidinany fotony eny amin'ireo vahoaka eny amin'ny olom-bofidy zany no teny masony zao fa ny enquête parlementaire ihany fa ny asa fampandrosoana aloha ny tena imasona rehefa vonina ny sénateur zay voafidy teo valamefolo menada vonina amin'ny angady sy ny arina andray andraikitra ary dia tena iasa mafy iasa tsara amin'izay adidy goavana zay lazaina hoe lahara-pahamehana eto ny tany sy ny firenena zay. Vonina ny loholon'ny Madagasikara andinika ny mety ho fanovanana tsi ny isan'ny mpanolotsaina raha ny fanazavana ahafana mametraka ny politika pitsitsina andrasan'ny vahoaka. Tianao marihana amintsika moa fa tsy nisy velively eritreritra teto anivon'reto olom-bofidy loholona reto ny iaotrany zay voafaritra ao anatin'ny budget an'ny loholona hoe ijery liony budgetaire hafa na ampitombo an'izay dépense efa ato fa ny teo ihany no nalamina sy narindra ary raha mbola ilaina mba isin'ny fitoniana ny jerevana an'izany dia mbola vonina amin'ny parlementaire andinika akaiky ny isan'ireo mpanolotsaina ahafahana manatanteraka ny asa kanefa ny ihany koa dia ho jerena ny azo lazaina hoe ny mariky ny politika pitsitsina zay tsy maintsy abaribary ny vahoaka satria miandry an'izany ny vahoaka. Amin'ny mampisolo vava ny olom-bofidy tsy maintsy isy ny tatitra atao amin'ny gouvernemanta mahakasika ireo olana sy ny vahaolana aroso eny amin'ny vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana isan'ny tokony miainga amin'ny fokotany, commune sy ny faritra. Mahakasika ny Covid-19 kosa indray dia miampy enina ireo fantatra fa namony eny teto Madagasikara vokatry ny Covid-19 tato anatin'ny herinandro. Tafakatra 2,700 ny tranga vaovao raha toka 1,700 ny sitrana soamantsara raha nitatry ny CCO. Abrahama Randriamanana. Nanomboka ny 12 ny volana janoary lasa teo, olona misa enina no namony eny vokatry ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara raha nitatitra navoaka ny teo anivon'ny CCO omaly hariva. Tamin'ireo fitiliana 7,704 ny totosaina, mitotaly 2,700 ireo voamarina fa mitondra ny sim-karetina. 2,500 amin'izany dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa, 2,700 kosa ny sitrana soamantsara tato anatin'ny herinandro. Arak'izany, miisa 3,704 hatreto ireo voatily fa mitondra ny sim-karetina eto Madagasikara. Mitotaly 3,707 ireo sitrana soamantsara ary 4,300 ankehitriny no manaraka fitsaboana. Miisa 7,700 kosa hatreto ireo namony ainy. Manoloan'izany, manentana ny rehetra hitandrina sy hanohy ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ny tompona andraikitra, isorohana ny fianakity valanaretina ity. Tsy voahaja ny fepetra ara-pahasalamana eny anivon'ireo tsena eto andrenivohitra ankehitriny anton'izany ny famaroan'ireo olona mivezivezy eny amin'ireny toerana ireny. Eo ihany koa ny fahanteran'ny fotodrafitrasa. Abrahama Randriamanana. Isan'ireo fepetra ara-pahasalamana isorohana ny fipaharian'ny valinaretina Covid-19 manerina izao tontolo izao ny fametrahana ny elanelana ray metatra. Natao izany hialana amin'ny fifampikasoana izay miteraka ny fifindran'ny sim-karetina coronavirus raha ny nambaran'ireo mpitsabo.
Na izany aza sarotra ho an'ny any an-tsena ankehitriny ny fampiarana ity fepetra-ara-pahasalamana ity raha ny fanadihadiana natao. Anton'izany ny fahateren'ny toerana misy azy ireo, eo ihany koa ny fahamaroan'ireo olona mivezivezy. Ety an-tsena no tsy voaja le izy azonao, le misy sasany tsy mararano le kasokotra, elanelana tsisy velona atao tsy dia misy mampiasa tsisy, afa-pile voatra. Manoloan'izany, samy manana ny fomba entiny arovana ny tenany ireo mpanjifa raha ny fanazavana. Za zany rehefa miantsena dia tsy dia makany amin'ilay be olona loatra, tsy dia mifanakaiky olona misy indrindra moa raha hoe tsy manao cache-poche vao maika tena laviriko lavitra be. Ny antsika koa zany mbola tsy ao an-tsain'ilay mpetsena sy ilay mpivarotra ilay mifanakaiky loatra fa tokony mba hoe hajaina foana le elanelana zany dia raha sanatria misy mikohaka na ohatran'ny mba hoe voaro sy ny ohatr'izany dia le vola zany mba au moins zany mba mampiasa gel kely izay zany no tena hitako hoe raha mba voatsy izay dia mba mety tsy dia tena miparitaka be le izy. Tsikaritra hatreto fa mbola maro ireo tsy manaja ny fepetra-ara-pahasalamana mandritra ny fifaneraserana eny anivon'ny fiarahamonina. Zary lasa fahatahorana ny mpitandron'ny filaminana fotsiny ihany ny fanaovana ny arovava sy orona eny an-dalana. Itsy ankilany manomboka miverina eny amin'ireo tsena ankehitriny ny fisian'ireo toerana natokana anasana tanana ho an'ireo olona mivezivezy. Tsy ahivina, tato anatin'ny herinandro tafiakatra 220 ireo olona voatily fa mitondra ny tsimok'aretina Covid-19 teto Analamanga raha ny tatitra navoaka ny teo anivon'ny CCO. Ny tanan-dehibe rehetra eto Madagasikara no ezahana ho vatsiana voalohany ny vary 7,000 taonina izay nafaran'ny fitondram-panjakana. Eny anivon'ny tsena isam-pokotany no amarotana izany raha ny eto Antananarivo manokana. Yves Richard. Taorian'ny figadonan'ny vary nafaran'ny fitondram-panjakana tao amin'ny Seranan-tsambo ny Toamasina Omaly. Nanomboka avy hatrany ny fanapariahana azy manerana ny tanan-dehibe eto Madagasikara. Napetraka ny fandaminana amin'ny fitsinjarana ny vary ka tsy misy odiso anjara amin'izay, hoy ny ministra ny varotra sy ny indostria ary ny asa tanana. Ny fandaminana momba an'izay dia hipaka tsara ny amin'ny fiainan'ny vahoaka. Araka ny voalaza hoe 500 ariary ny kapoakan'io vary avoakantsika io. Novatsika anazy zany miainga avy eto Toamasina rehefa avy eo ny camion maromaro mitondra izay vary voalohany izay ary mitohy izay fitaomana an'ilay vary izay. Izay ny amin'ny faritra Antananarivo. Ny faritra manaraka dia efa hojerena aloha le grande ville rehetrarehetra zany andefasantsika le vary sy ny fandaminana ara logistika ao anatin'izay satria tsy ho vitantsika eto dia indray mandeha dia hiaraka daholo fa efa hisy planina ho apetraka zany any amin'ny ville rehetrarehetra izay anaterantsika ametrahantsika an'izay vary tsindro izay. Eny anivon'ny tsena manokana isam-pokotany no amarotana ny vary araka ny lamy manapetraka. Tanjona ny anantonana ny mpanjifa eny fotony, ahafahan'izy ireo misitraka avy hatrany ny vary amin'ny vidiny 500 ariary ny kapoaka. Ny mpividy dia mitondra ny carnet pokotaniny hividy ao amin'ny le tsena sosialy vahoaka. Raha tadidinareo tsika tamin'ny fokotany rehetra, raha raisitsika ohatra tao amin'ny commune urbaine Antananarivo, misy fokotany 270 ny isaky fokotany efa misy tsena sosialy vahoaka napetrakatsika zany dia milatsaka any amin'ireny le vary dia any ny olona no mividy mitondra ny carnet pokotaniny izay ny fandaminana ao atao. Ny fantatsika mantsy fa rehefa manao zatra ohatran'izao tsika dia misy indray olona andeha hividy andeha hivarotra. Tsy izay mihitsy le tanjona ary izay le fitiava-kely izay foana ny mahavoantsika ao anatin'io fitsinjarana io. Ny tanjona dia hipakany amin'ilay vahoaka hividy an'ilay vary hohaniny ny tadavintsika amin'ny vidiny izay 500 ariary izay ny kapoaka. Itoy ny fahatongavan'ny vary nafarany fitondram-panjakana. Tafiditra anatin'ny fanamby ny tadiavana vahaolana hitsinjovana ny vahoaka manoloana ny fiakaram-bidy. Ho tsinjaraina araka ny fandaminana sy ny filàny ny tsena ihany koa ny vary ho ny fanazavana ahafahan'ny vahoaka manjifa amin'ny fotoana rehetra. Vokatry ny valinaretina Covid-19 maneran-tany sy ny fitotonganan'ny sandan'ny vola malagasy no isan'ny mampiakatra ny vidim-panafody ankehitriny raha ny fanadidina natao. Nahitana fiakaran'ny 300 hatrany amin'ny 5 isanjato ny vidim-panafody anatin'ny tsena anatiny. Io no nasaina. Maneran-tany indrindra aty amin'ny kontinanta afrikana no ahitana fiakaran'ny vidim-panafody raha ny fanadidina natao tamina orinasa iray isan'ny mpanafatra fanafody sy mpanaparitaka izany eto Madagasikara. Isany nampiakatra ny vidin'ny fanafody ny saram-pitaterana ary nampiny fitotongana ny ariary izany ho an'ny Madagasikara. Tsarotsika fa ny tamin'ny andron'ny période ny Covid-19 iny nisy problème ana fret. Maka exemple ohatra amina transitaire anankiray
En général, 2 euros ni kilo any aérien, niakatra jusqu'à 15 euros ny kilo any aérien tamin'ny andron'ny Covid iny. Dia hatramin'izao ilay izy mbola ny sasany mbola hatrany amin'ny 10 euros, 7 euros ny kilo any aérien. Ny cours en arrière, tsy diso quoi, nanomboka tamin'ny 1er janvier 2020, efa niakatra à un moment donné jusqu'à 15-17%. Et en fonction les fanafarany les grossistes, raha ohatra hoe manafatra androany zao ny grossiste A, dia 4600 ny cours, dia raha ampizy indray ny grossiste B manafatra 4800 indray cours, dia forcément tsy hitovy ny prix ireo grossiste ireo. Ankoatra ireo ny fakaram-bidin'ny akora fototra anamboarana ireny fanafody ireny izay hita any Azia ny ankamarony. Ny vidin'ny matière première. Matière première zany les tena hoe pastamol misy fa tsy le excipient voany autourny. Les matières premières zany atao hoe 80% de production fa io apparemment fa 80% de production mondiale avy any Inde sy Chine. Dia zareo zany am'izao manana azy politique hoe tiany favorisana koa localement. Donc zany midina ny offre, dia raha midina moa ny offre lasa miakatra le prix automatiquement. Dia raha miakatra le prix dia lasa le fabricant ohatra hoe GSK, Pfizer mividy principe actif any amin'ireny Inde Chine reny lasa midina miakatra ny vidina fanafody amboarana. Faut savoir ny Afrique 0,7% marché mondial. Afrique 0,7% marché mondial na fanafody. 1000 milliards ny marché mondial na fanafody amin'izao fotoana izao, 1000 milliards de dollars. Donc zany tsika tsy mipeuzy mihitsy anatin'le marché mondial. Manoloana io fiakaram-bidy io miroborobo ireo mpivarotra fanafody eny amin'ny sehatra tsy manara-dalàna sy tsy manara-drafitra izay mety hitera-doza ho an'ny marary. Andrasany manoloana izany ny fandraisana andraikitry ny ministera voakasika indrindra ny amin'ireo toerana izay efa diso fantatry ny maro amin'izay fivarotana fanafody amoron-dalana izay. Niteraka voka-dratsy maro tamin'ireo olona autiste ny fipetrany raisina tamin'ny Covid-19 ity hoy ny fikambanana autisme Madagasikara rava ny fampianarana sy ny fitsaboana natao nandritra izay fotoana izay ary tsy maintsy mamerina indray eo sainatrano. Vola manitsy ny isan-kerinandro no lan'ireo ray aman-dreny manana zanaka autiste amin'ny fitsaboana sy ny fampianarana azy ireo. Vokatry ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana tamin'ny fiboana, vokatry ny valan'raitana coronavirus tamin'ny taona lasa, very momboka izany raha ny fanazavana. Tsy nanohiko zareo an'ilay fandraisana tanana isan'andro tsy nakany an-tsekoly dia zany hoe hita fa tena niaratsy ny toe-pahasalamana sy ny toe-tena n'ireo zaza autiste nandritra ny fotoana iny. Nanisy ny fiboana dia efa tsy azon'iry zareo. Dia nefa nitapitapoka teo koa dia nitsahatra indray le fiboana dia tsy azo nefa maninona ary zany mahazo mivoaka tsy mahazo mivoaka. Ny zavatra hita dia hoe mitaraina ny ray aman-dreny mitaraina ny sekoly satria tena miverina zéro daholo indray zany ny zavatra nianarana tao anatin'ny taona maro. Dia manao antsoavy foana ihany koa ny fitondram-panjakana hoe rehefa misy an'ireny état d'urgence exceptionnel ireny dia tena mila jerevana fa tsy mitovy daholo isika rehetra. Misy karazan'olona tsy maintsy manao an'le soins isan'andro, lasa tena manitsakitsaka ny zon'ika zareo ivelona ilay didim-panjakana izay toa tsy mihevitra ny marivo. Tsy ivona fikorotanan'ny fitenenana, toetra sy fihetsika tsy mahazatra mety anelingelina ny fiarahamonina. Ireo amin'ny ankapobeny no endrika telo isehoany ny autisme amin'ny olona iray, saingy ilana fizahana sy fitiliana maro ahafahana mamaritra izany. Tsy mitsamo tombo ny isan'ny olona autiste maneran-tany. Raha ny antontanisany navoaka ny mpikaroka any ivelany, olona iray amin'ny 5,000 no autiste ny taona 770 Ny taona 770 ray amin'ny 5,000 izany, ary raha ny vinavinan'ireo manam-pahaizana any ivelany hatrany, olona iray amin'ny 2 no autiste ny taona 2,32 raha ny fivoarany isa hatr'izay no jerena. Tonga eto fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny fambolekazo tany amin'ny faritra Savatany. Eo ihany koa ny trangam-piarahamonina tany Nosbe rehefa avy eo. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique.
Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Le record du monde de traction a été réalisé en 24 heures. D'autres courent les 24 heures du Mans, d'autres regardent 24 heures chrono. Une story publiée sur Facebook dure 24 heures. Et ton data est utilisable 24 heures sur 24 sur l'offre Telmanet. Tape vite le dièse 322 dièse ou achète ton 9 via Mvool et gagne un bonus data de 20%. Optimisation tarifaire amin'ny vidin-jiro. Izara sokajefatra ny vidin-jiro manomboka amin'ny janoary 1 Ny tanjony dia ny anamorana ny tolotra eo anivon'ny jirama mba ho fampimirana miandalana ny saran'ny herinaratra ary ny edina amin'ny fandaniana meopapany. Arakaraky ny fandanianao no sokajy tokony ho fidinao ka manomboka izao raha toa ka mampiasa fahitalavitra kely iray, fahitalavitra plasma iray, cuisinière 4 feux avec four iray, karazana fitaovana fikarakarana sakafo, robot, mixeur sy ny sisa iray, famanana rano, chauffe-eau iray, solosaina iray, aspirateur iray, projecteur LED iray, machine à laver iray, vata fampangatsiahana 200 litatra iray, rice cooker iray, radio iray ianao amin'ny ankapobeny ka mihoatra lavitra ny 300 kWh ny fandanianao isam-bolana dia tarif confort na super confort no mety aminao. Raha mila fanazavana fanampiny, manatony ireo masoivo Jirama na atsony laharana maintso 3547. Tsy ny page Facebook Jirama official na ny tranokala www.jirama.mg. Sarobidiny angov ka tsitsiho. Jirama, ny mpanjifa no lahara-pahamehana. Grâce à un savoir-faire inégalé, Yoplait crée du bonheur à chaque instant. Yoplait, c'est des moments de complicité, de fou rire, plein de surprises, de la joie, de la gourmandise et de la générosité. Yoplait, de délicieux yaourts produits dans les normes de qualité internationale. Un maximum de saveurs pour faire le plein de bonne humeur avec Yoplait yaourt blanc, aromatisé, Yop ou panier. Yoplait, goût dans la vie du bon côté. Yoplait. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny BMH annexe ao Isotry rehefa navaozana sy noantsaraina. Vola mitetina 5,2 euro tamin'ny alalan'ny tetikasa microprojet no nanampian'ny masivoan'ny Allemagne ny commune Antananarivo ahafahana natateraka ny asa. Gaidon Andriatsila. Vola mitetina 5,2 euro avy amin'ny tetikasa microprojet ny masivo Allemagne miara-miasa akaiky amin'ny commune Antananarivo renivohitra no nahafahana nanatsara ny BMH annexe eto Isotry izay nitokanana tamin'ny fomba ofisialy androany. Ankoatra ireo birao fandrindrana ny asa eo anivon'ny BMH, anaovana magasin de stockage sy centre de maintenance ihany koa ny fitoerana ary tombontsoa maro ho an'ny fanadiovana ny tanàna sy ny fikolokoloana ny fahasalamam-bahoaka no azo avy aminy. Izy io zany dia ho atao magasin de stockage. Stockage ny resaka ataontsika hoe fitaovana mety ilain'ny BMH rehetra. Ohatra amin'izany zany reny ataontsika hoe HTH, le famindrahantsika amin'ny fanafody ireny anankiray. Dia izy ity koa zany asiana an'ireny resaka hoe centre de maintenance. Le centre de maintenance io zany dia resaka momba ny fanavaozan'ireny fitaovana. Raha ohatra simba zao ny brouette, reny le mpiasan'ny RFD reny, na simba ny sarety dia ho asiana an'izay koa zany atao amin'ity toerana ity mba hahafahana zany tsy simba ny entana zany any amin'ny fokontany no fiasan'ny RFD dia mba eto ataontsika hoe amin'ny farany atao hoe faran'izay mora no anamboarana an'le atao hoe fitaovana zareo. Omena birao eto ireo olona manao fandrarana fanafody amin'ny tokantrano sy ireo birao-panjakana isan-karazany. Isany koa ny toerana ametrana ireo olona niarany herisetra sy ireo ankizy sahirana. Misy ezaka ngeza be mihitsy fa raha hitantsika ngambany le trano eto zany amin'ny ankapobeny dia atao hoe trano fiasana daholo. Izay trano fiasana zay dia misy azo ataontsika hoe tetikasa anankiray koa zany satria raha hitantsika amin'ny ankapobeny
ny atsasany ihany ngambany izy ity zao mivita fa ny atsasany zany dia mbola misy ezaka ao ataon'ny komina manokana ataontsika hoe resaka ametrahana an'ireo ankizy sahira na hoe victime na hoe violence reny dia rehetranao pitire zany dia izy amin'izay zavatra. Mbola hitoy ny fiaraha-miasa amin'ny fikojakojana ny toerana ary koa ny fanarenana ny toerana hafa. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia nisy fiantraikany tamin'ny tontolon'ny fampianarana ny fisian'ny valinaretina Covid-19 raha toka olona maheriny arivo tafitrisany voakasika tamin'ny zany. Efa maro ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana ho fanatsarana ny fanabeazana 5 000 mesures d'accompagnement izany raha ny fanazavana azo ny alarana efison. Olona mihoatra ny arivo tapitrisa no voakirotana noho ny valanaretina Covid-19 raha ny sehatry ny fanabeazana no resahana. Voakasiky ny valanaretina Covid-19 ihany koa ny fanabeazana eto Madagasikara na misy amin'ireo faritra aza no nahitana vokatra tsara. Androany no marihana teny amin'ny lisea Andrianampoinimerana Sabotsy namena ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanabeazana. Fanamarihana nitondra ny lohanteny hoe mamelona ary mamelonaina ny fanabeazana ny taranaka tratry ny Covid-19. Ianareo mpanabe mpampianatra satria araka ny lazaintsika teo tsy mora lalovantsika tamin'ny taona 2020 matoa vita soamatsara ny fanadina-panjakana araka ny lazainao teo Andriamatoa Francisco ohatra aty amin'ny faritra Avaradrano aty dia anisany tsara ny vokatra ary mbola ohatr'izay ihany koa ny zavatra hita tamin'ny taona lasa iny ka zany dia tanteraka satria nisy fikirizana, nisy finiavana ary indrindrandrindra nisy fitiavana ary fandavatena an'ireto mpanabe mpampianatra an'ireto zanaka malagasy ireto Na eo aza ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara, mbola maro ny lesoka mila harenina hoy ny mpandrindra nasionaly ny Kona Mepta androany. Kosa nefa dia tsy manoa kinafinafina fa dingana iray zay fa tsy hatrarantsika ny tanjon'ny fampandrosoana maritra lovanjafy faefatra. Satria ny tanjon'ny fampandrosoana maritra lovanjafy faefatra nanao DD4 dia mifantoka amin'ny hoe iantoy ny fanabeazana maimaim-poana araka tao ho an'ny rehetra ary mandritra ny androm-piainana apprentissage tout au long de la vie. Ka raha ny nataontsika hoe ny foanana ny inscription tamin'ny taona lasa iny dia ny zavatra misy amin'ity taona ity zany raha ombolotoizantsika ny fanafoanana ny inscription amin'ny rentrée ho avy zao amin'ity taona 2020 ity dia tsy azo ditsity zay fa misy lavaka lehibe zay eo amin'ny vola kirakiraina ny nivon'ny sekoly. Araka izany tsy maintsy misy ny mesure d'accompagnement atao amin'ireo sekoly raha ny fanazavan'ny fiarahamonim-pirenena ka isan'ny vahaolana narosony ny fifampiresahana eo amin'ny fitondrana ny ministera ny fiarahamonim-pirenena ahitana vahaolana sy fandresen-dahatra ireo mpamatsy vola sy ny mpiara-mombinantoka. Lafim-baovao hafa kosa indray dia fambolena hazo sy zavamaniry ilaina ary manakaiky ny ifotony. Io ny loha hevitra ny safidin'ny faritra Sava nanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny famboleka-hazo ho an'ny taom-piasana 2024 ka ny distrika ny Vohimara commune Apondra no nanatanterahana izany Gaëtan Andriatsilavo. Ireo toerana manasaraka ny faritra Sava sy Dianano tena nahitana alamay tamin'ny taona lasa iny. Eo ihany koa ireo faritra manamorona ny valanjavaboary. Andianafo na Point de Feu hatrany amin'ny 3 sy 700 no hitan'ireo mpitsirika avy amin'ny filevam-paritra ny ala ao Sava. Tegna niakatra dia niakatra tokoa ny doro-tanety tamin'ity. Azon'le fambolentsika zany tegna niankina amin'ny afo zany ny fanadiovana le tanimboly. Avy eo koa zany manitatra tanimboly le olona dia mitsofoka anaty ala dia lasa mitevy ala sady mandoro. Niakatra izy fa nefa kosa niezaka ny ministera niaraka tamin'ny mpiara-miombinantoka nanao contrôle, nanao sensibilisation, nanisy table ronde aza amin'ny aran'ny fokon'olona ny fikambanana ny acteur rehetrarehetra mandinika taokory ity doro-tanety be ity. Dia hita fa niena tampoka mihitsy izy indrindrandrindra tamin'ity faritra Vohimara. Fianakaviana mihoatra ny 70 no voakasika tamin'ny fanombana atiala ary efa nandraisana fepetraka nampiena ny tany fandorana tanety. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pamboleka-hazo ho an'ny faritra Sava
ka tao amin'ny fokotany Andapyely, commune Ampondra Voemara no nisantarana izany. Zanakazo mahatratra 7:03 ny voavoly, nandritra ny hetsika fanomboana, nampitondraina ny lohahevitra hoe fambolena hazo sy zava-maniry ilaina ary manakaiky ny fotony. Tanjona ho an'ny faritra Sava ny amboly zanakazo, 4 tapitrisa amin'ity taona 2020 ity. Nambaran'ny gouvernoura fa hotohizana ny fifaninanana ho an'ireo commune miisa 920 mamaritra ny faritra ho an'izay mavitrika amin'ny fambolekazo ary ananganana trano sekoly misy efitra 2. Tsy aivina, ny commune ambanivohitra Bealampogna Andapa no nahazo ny voalohany tamin'ny taona lasa noho ny fahazotona izy ireo mamboly hazo. Trangam-piarahamonina kosa indray dia lehilahy iray mpakavato tao Darasalam Nosbe no namony ainy vokatry ny fiotsahan'ny tany ary iray hafa kosa tapatongotra. Nakatona vojomaika ny karera fitrandrahana isorohana ny loza amin'ny verimberina hoy ny tompona andraikitra io nasaina. Matety pitranga ny loza eto amin'ity kariera fakana vato eto amin'ny fokotany Darasalam Nosbe Elvilla ity, saingy izao vao nisy ny ainana foy. Ny fiafarany herinandro teo, lehilahy iray mpakavato no maty ny otsahan'ny tany ary iray hafa tapatongotra. Vokatrio nanakatona vonjomaika ny fitrandrana ny tompona andraikitra ny fokotany. Vokotra zay zavatra zay mampalahelo dia mampalahelo ny raha nisy ka tsy maintsy mba andray fepetra atsika miaraka mandray fepetra atsika jiaby ny avy aty aminay fokotany dia oka atsahatra atsika manomboko ny any alohan'ny fangadiagna ny vato amin'ny ilany andrefagna zay hitatsika fa bongo mety afaka miotsaka ajanontsika mihitsy aloha zay ny fangadiagna vato agnatin'ny 3 andro atoato mandra-pandrignasatsika ny feony mpitondra fanjakagna ambonimbony kokoa eto Nosbe. Zay ndraiky tsy misakina atsika handafo ndraiky hamaky le vato efa ampelatagnatsika. Manodidina ny 500 isa no mivelona amin'ity kariram-bato eto Darasalam ity, misy ny mpangady, misy ny mpamaky ary eo ihany koa ireo mpivarotra. Maro araka izany no hosahirana amin'ny fitadiavana asa noho ny fampitsarana ny fitrandrahana, saingy noraisina ny fanapa-kevitra satria ain'olona no resaka hoy ny ao anivon'ny commune. Zay fa dia antsika maresaka iraisam-pirenena dia fihetsiketsehana goavana nataon'ny vahoaka tany Pays-Bas noho ny famerenan'ny mpitondra ny couvre-feu noho ny firongatry ny Covid-19 raikitra ny fifandonana teo amin'ny ponina siro mpitandro ny filaminana fanandena. Nipoka ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka ary nitoy tamin'ny fandrobana entana izany tany amin'ny tanàna maro tany Nederland. Teo anilany ny fihetsiketsehana manohitra ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina nanomboka ny sabotsy lasa teo mba hiadina amin'ny valanaretina Covid-19 araka ny fampitam-baovao navoaka nireo haina manjery sy manam-pahefana any an-toerana. Vokany fiara maro no maiky elan'ny afo raikitra ny torabato sy ny fandrobana vokatry ny tsy fankasitrahan'ny vahoaka io fepetra no raisina io. Nampiasa bomba mandatsa-dranomaso sy ireo alika malalabaiko ny mpitandro filaminana nentina nandravana io fihetsiketsehana ataon'ny vahoaka io raha toa kapanao fihetsiketsehana anjatony maro no nidina andalambe. Maikilan'ny afo ihany koa vokatry ny fihetsiketsehana ity ny fohy be mpikaroana sy ny toerana fanaovana fitiliana momba ny Covid-19 tany an-toerana ary ny ampy hatrany ireo fiara-may sy ny tranombarotra voaroba. Ho an'ny Pays-Bas manokana, ity tsy fahafahana mivoakala ity ny couvre-feu voalohany hatramin'ny nanomboa ny ady lehibe voalohany. Voarara amin'izany ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina izay fivoahana manomboka amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 4 sasany maraina nanomboka ny omaly hatramin'ny 7 volana febroary ho avy izao ary mandohonitra 570 euro izay tratra amin'ny voakala raha ny fepetra no raisin'ireo mpitondra fanjakana any an-toerana. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankehitriny ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko.
Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavo.